Anio alahady fahadimy Jolay 2024. Alahady faha-efatra manaraka ny Trinité. Alahady miavaka ary fotoan-dehibe eto amin'ny fiangonantsika Ambavadin'ny Tafo ho fetim-bokatra. Amin'ny fifaliana lehibe ry havana no iarabanantsika mpianakavy ny finoana tonga maro ato amin'izao tranon'Andriamanitra izao. Mibandina aloha hevitra vaovao isika manao hoe ambarao ny fanafahana amin'ny Tompo. Ny diakona sy ny loholona miasa dia ny sokajy mino. Ny mpitendry dia Andriamatora Velson Andrianina. Ny ray aman-dreny mpitandrina Randrianarso Alain no mitondra ny hafatr'Andriamanitra. Ary ny liturjia amin'ny andriny voalohany no tanterahintsika. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hanomana ny foamam-panahintsika isika hiatrika izao fanompom-pivavahana izao. Ry havako malala, sokafy ny baibolinareo ao amin'ny Exodosy 5:12, ny 1 tapany 2 sy ny 2. Ao aorian'izay dia rahantsika manandratra ny hira 7:300. Mitsangana ry havana, hidera sy saotra an'Andriamanitra. Hiderantsika an'Andriamanitra ny Exodosy 5:12, ny 1 tapany 2 sy ny 2 manao hoe: hira ho an'i Jehovah aho, fa avy indrindra izy, ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariany ao amin'ny ranomasina. Jehovah no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Izao no Andriamanitro, ka ankalaza azy aho, dia ny Andriamanitro ny razako, ka hanandratra azy aho. Amen.
Iombona mivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra sy midera ary manome voninahitra ho anao izahay, fa mendrika atolotra ho anao izany. Misaotra anao izahay Andriamanitra no ny amin'ity andro soa nomena ho anay ity, hahafahanay manatanteraka izao fetim-bokatra izao. Tsaronay tokoa fa ianao dia tsy mitsaha maneho ny tanàmaherinao, mitsotra aminay isan'andro, ary izany no mbola nahatoy izao anay. Misaotra Jesosy Mpanavitra fa miha-mandrakariva ny fiainanay ianao. Enina dia mandalo fotoan-tsarotra maro samihafa aza ny fiainanay ankehitriny noho izao valanaretina izao, dia isaoranay ianao satria ny teninao milaza manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Ianao no Tompo sy Andriamanitray, ianao no mpanafaka anay, koa ataonay ahoana no tsy hisaotra anao no ny famindraponao taminay tao amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Ankehitriny Andriamanitra, mangataka ny fahafenoan'ny fanenao masina izay, mba tena ho tafaray marina aminao amin'ny fifaliana ato an-tranonao. Hatreo feno izao fanompona masina izao, fa ataonay ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Ireo namanay izay tsy afaka Tompo noho ny antony maro samihafa, dia ampy mizara ho azy ireny ny fahasoavanao sy ny fiadananao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havako malala, ny Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra manana ny sitrapony tiany ambara amintsika, koa enoy amin'ny fanajana ary eritrereo tsara ny teny manambara ny sitrapony amintsika. Ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy, Tompoko, inona no mety ataoko mba ho vonjenao? Dia hoy izy roa lahy, minoa an Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny vavolombelona, ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ry havana, tsy afaka midera-tena isika hoe natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany, koa andeha isika hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany amin'ny alalan'izao vavaka izao. Hivavaka isika. Andriamanitra, mahatsiaro menatra izay rehefa avy nandre ny sitraponao izay nambaranao taminay teo. Fa nambaranao taminay fa izay mino an Jesosy Kristy dia ho voavonjy. Izahay dia milaza fa mino an Jesosy Kristy, nefa ny fiainanay matetika dia tsy fiainan'ny zanak'Andriamanitra, fa be fanahiana sady tsy manana fahatokinanao. Voageja ny fahotana maro samihafa izay, voageja ny fahazaran-dratsy maro samihafa izay. Andriamanitra, mamindrafo aminay. Te ho voavonjy izay, te ho afaka amin'ny tsy finoanay sy ny fanahinay izay, te ho afaka amin'ny geja fahotana sy ny fahazaran-dratsy izay. Ibebahanay eto anatrehanao izay rehetra nataonay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao, tsy nifanaraka tamin'ny didinao, koa inoa ny vavaka mangina izay fifonanay aty anatinay. Ry Andriamanitra be famindram-po, mamindrafo aminay, ary raiso ny fahavononanay andeha amin'ny finoana sy amin'ny fahatokinanao. Manomboka an'io ka ny fahotana ny bebahanay dia mba tsy hiverenanay intsony. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy zanakao, ilay mifona ho anay mankavananao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ataontsika ny raha 5:30 ao amin'ny firana fanampiny.
Ry havana malala, voasoratra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa ianao izay nibebaka marina tokoa, raisa eo am-pitsanganana amin'ny finoana izao teny famelan-keloka izao. Hoy ny Tompo, izay mandre ny teniko ka mino izay maniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelony. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay amin'ny Kristy Jesosy. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina, midera ny Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ao fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Ataontsika ny hira fito amby 700 ny 2 sy ny 3.
Razarason Mirina Tanjona Eritreany. Izany razarason aina mivady sy ireo raikako aminy. Ny zafikeliny, ny dadany, ny rafolony, ny raikako aminy, ny raikako mivadiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony rehefa voapetraka fiainam-pasan-drazany tamin'ny alakamisy faharoa jolay. Ny arivo fiangonana fampiarezana fianakaviana koa dia vita. Amin'ny fanantenana ny fandaran-tena ny maty, mila lazay anareo ny fodimandy ny ravoazy Ange et Gabriel. Vady vailana tokolandy Salama Léon Raymond, izay ny vahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Andriasalama Raymond José Vady sy ireo raikako aminy, ny zafikeliny, ny zafiafiny, ny raikako aminy, ny raikako amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voapetraka teny amin'ny fasan-drazany tamin'ny alakamisy 2 jolay. Efa tanteraka ny fiangonana koa ny fampahirezana izany fianakaviana izany, ary ny fianakaviana dia nametraka fararakitra ho fanohizana ny asany eto amin'ny fiangonana. Amin'ny finoana sy fanantenana no fandrenesanay anareo faniavanay rasoa zanany Ernestine dia nodimandry teo amin'ny fahafito amby 20 taonany teto Ambavako Tafo. Hoy ny raikako aminy Raveloarsoa Marie Albertine sy ny zanaka mandrafiny ary ireo raikako aminy sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voapetraka teny amin'ny fasan-drazany tamin'ny alakamisy 2 jolay. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo faniava-malalanay Rakotonirina Jean Frédéric dia natsony ray ody any aminy rehefa nivahiny 2 taona teto an-tany. Hoy ny reniny Razafy Arsoa Florine Rachel, ny raikako aminy Fanjanirina Antoinette Nivady sy ny zanany sy ireo raikako aminy ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voapetraka eny amin'ny fasan-drazany omaly asabotsy 4 jolay. Nametraka fararakitra ihany koa izany fianakaviana izany. Taratasy fisarana. Izahay fianakaviana tompokolahy Randriamanantena-soa Gérard, izay natsony ray ody any aminy tamin'ny 17 Jona 2010 dia maneho ny fisarana etony ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo tamin'ny fampiononana sy fampahirezana nataonareo. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fiaraha-mihogo taminay menakavy ary dia vita soamantsara ny adidy rehetra. Natsapa nandray ny fanahy masina mampionona ny fijoroanareo tamin'izany, ka dia Andriamanitra manan-kare-pahasoavana ne hamaly fity anareo. Nametraka fararakitra ihany koa izany fianakaviana izany. Toy izao indray ry havana ny fiainana ara-bolan'ny fiangonana tao anatin'izay enim-bolana voalohan'izay. Tamin'ny faran'ny volana Jona dia 24 131 ny volan-tanana, ka ny fampandehanan-draharaha amin'io dia 8 576 171 Izany fampandehanan-draharaha izany moa dia ahafahana miatrika ny fiahiana ny mpiasan'ny fiangonana ao anatin'ny 2 volana sy tapany eo, miaraka amin'ny fandoavana ny jirama. Misaotra ny tompo isika raha afaka niatrika ny enim-bolana voalohany. Misaotra azy koa ny amin'ny nanomezana izay rehetra ahafahana manefa ny adidy ara-bola amin'ny anaran'ny fiangonana. Toy izao ry havana ny vaovao tsara ho fantatra ho antsika tao anatin'izay fihibohan'izay na ny fotoana manokana izay natrehantsika. Ny Tsara Maria aloha dia efa nampiasa ny ambom-bava tamin'ny taona 2010 isika. Nisy ampahan'ny volana ampiasaina izany ambom-bavantsika tamin'ny fotoana. Tao anatin'ny confinement anefa dia nisy ny nandefa ny rakitra confinement 609 400 ariary no voaray hatreto.
Ny fanomezana avy amin'ny fianakaviana vitsivitsy rehefa nisy ny fanentanana mba hiatrehana ny fampandaharana ny raharahany fiangonana dia nahazoana 4,845,000 ariary. Nentanina ihany koa ny mpandray rehetra mba hanatanteraka izay adidy mety ho tratry tao anatin'izay fotoana izay dia 3,779,000 ariary no voaray tao anatin'izay. Akoatra ny fiahina ny fiasan'ny fiangonana dia ireto misy adidy izay nanentanana antsika koa ny fanatanterahana azy. Nisy ny fanampiana ny seminera tao Ambavadin'ny Tafo no ireo mpianatra mpitandrina tsy mba afaka miverina tany amin'ny toerana izay misy azy, namoatsika 100,000 ariary izany. Nentanina isika ny amin'ny fanampiana amin'ny fitsaboana Andriamatofary. Ny totalin'ny vola voaray nomena ny fianakaviana dia 4,711,800. Nandefa fangatana taty amintsika ihany koa ny firalain'ny mpitandrina faritra avaratra Andohalo. Ny vola voaraintsika nanampiana azy ireo dia 415,000 ariary. Ary ny farany indrindra teo ny mpiasa iombonana ao amin'ny Fobe dia nampita tamintsika fa ny 500,000 ny fivelomana ihany sisa no azo nozaraina sy ny tanterahana dia nanome isika 620,000 ariary avy amintsika sy avy amin'ny kesin'ny fiangonana hanampiana ny ao amin'ny Fobe. Androany isika dia fetim-bokatra. Raha ny vina izay napetrakitsika dia 16 millions ariary no tanjona androany. Tamin'ny volana Joliny anefa dia efa nisy ireo tonona fetim-bokatra izay voaray 850,000 ariary no voaray hatreto. Misy ireo adidy izay mbola miandry antsika. Ny any Foibe izany vitantsika tanteraka ny adidy. Fa eo anivo ny synodam-paritany dia mbola manana 2 millions ariary isika, tokony mbola efaina. Ny trano sy ny fananana izay misy atsika dia fantatsika tsara fa misy ny hetra izay tokony aloha aminy dia izany koa dia mbola tokony amoatsika 679,762 ariary. Ary ny ngeza indrindra nefa tsy ny farany dia ny trano fidiovana. Efa vita soamantsara izy ao fa ny ara-bola no sisa efaitsika amin'ny alalan'ny ezaka. 10 millions no anjaran'ny fiangonana mbola tokony ho tanterahana. Ny antanana tamin'ny faran'ny volana Jona dia 3,374,210 ariary. Ny ezaka miandry antsika izany sisa 6,625,790 ariary. Efa navoaka ho antsika ihany koa ny atra enim-bolana voalohany. Eo amin'ny miditra dia 420,000 ny vina izay nataontsika no efa niditra. Mitotaly izany 94,351,835 ariary 59. Ary eo amin'ny mivoaka kosa dia 230,000 ny vina no efa tanteraka izay mitotaly 69,636,703 ariary 96. Eto izahay dia manantitra ny fisaorana ho antsika rehetra. Ny amin'ny fiezahantsika natao anatin'ny fotoana sarotra aza na natanteraka ny adidy ara-bola eto anivon'ny fiangonana. Manentana antsika ry havana ho antsika izay mbola tsy nahavita ny fisoratana anarana mba hameno izany mialoha ny alantsika ity toerana misy antsika ity eo an-tokotany. Ny fampitam-baovao mahakasika an'izay ho toy ny fanompoam-pivavahana sy ny vaovao hafa rehetra izay tokony ho fantatsika dia jerentsika ao anatin'ireny fitaovan-tserasera efa nampiasaintsika teo aloha ireny. Izany hoe azontsika arahana ao amin'ny Facebook, azontsika jerena ao amin'ny site web, azontsika atao ihany koa ny manontany na miantso ny biraon'ny fiangonana na ny sakrista eto amintsika. Izay ry havana ny raharaha eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
arahaba ary ilay nasoavina ny tompo mombanao. Izany fiaraban'ny anjely zany ry avako no fampiaravantsika na isika atao tranon'Andriamanitra zany na ianao izay tokantrano no tahin'ny tompo mahatratra ety alahady 5 ny volana jolay ity, izay fotoana lehibe tokoa amin'ny tompo sy ny fiangonana satria manatanteraka ny fitomboka tsika amin'izao anio zao. Ilay fotoana lehibe tondranam-bavaka ireo asan'ny fiangonana na anatiny na ivelany, fa fotoana lehibe ihany koa azahoantsika mifanatritary na ny zanakam-pielezana na itsika reny fiangonana. Koa dia fifaliana lehibe tokoa amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana ny miarahaba sy miraha soantsika rehetra. Raha mitsika tafavoeto ry havana misy zanakam-pielezana na vahiny hafa mba manasana hoe tsangana amin'ny toerana izay misy ianao, dia miarabanao rahalahy tonga soamatsara na dia eo raha izay mety fahasarotana amin'ny fivezivezena dia nataonao zava-dehibe ny antson'Andriamanitra mba azahoantsika miara-mivavaka eto am-piangonana. Dia miraro ny fiadanan'ny tompo aminao sy amin'izay zanakam-pielezana rehetra amin'ny rehetra any, ary dia mampatsiaro anareo zay fa tsy manadionam-bavaka anao vinanao vina na mifanatro tafitsika na tsy, dia ho tahin'ny tompo ary dia miraro soa mandrakariva ireo tompoko. Dia makasitraka antsika rehetra ihany koa ry havako tamin'ireo adidy sy andraikitra izay nisahantsika, fa nateo tokoa raha izay mety fahaseranana tsy fahafahana mivezivezy dia tsy hafa tokoa ny fitiavantsika ny tompo sy ny fiangonana tamin'ireo adidy maro samihafa zany, fa indrindra tamin'ireo adidy izay misokatra ny velany izany reny ny fitsabonan-dramatofara, fanampiana ny mpianatra mpitandrina, fanampiana ny mpitandrina, fanampiana ny fohibe. Asa maro no nataontsika. Teo ihany koa ny fiarahantsika metana tamin'ny ezaka trano fidiovana isaorantsika n'Andriamanitra avokoa zany. Ary dia makasitraka anareo indrindra Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny amaly fitianareo, sombanareo mandrakariva ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fa ny mory avana fitombokatra fotoana lehibe tokoa izany azahoantsika mijoro vavolombelon'ny tompo. Dia ny tompo mba atsika mba azahoantsika tokoa manolotra izay nitahin'ny tompo atsika anaovana ny asan'ny fiangonana. Isy moa ny fotoana izay anaovana rakitra manokana ao inan'ny toroteny, misy ihany koa izay fananomana solombokatra anaty valopy ihany afaka telina atao amin'ny fandrarana, ary ho anao izay tsy afaka tonga tamin'ity anio ity dia afaka alefanao amin'ny fomba mahazatra na amin'ny tambajotra fiarahamonina zany na alefanao ihany koa amin'ny kanton'ny fiangonana. Fa dia zava-dehibe ny fahatsiarovantsika sy ny fiambonantsika ry havana amin'izao fitombokatra izao. Mety manantanteraka ny asan'Andriamanitra indrindra atao anatin'ny fiangonana. Farany ry havana kanefa tsy nikely indrindra, samy miara-malatsika ny zava-misy eo amin'ny firenena ankehitriny. Ny amin'ny fiparitahan'ny varana retina izany, amin'ny mampino antsika ry havana ny zava-dehibe amintsika dia izao. Lefa lasa ny mpanao salamo ary amin'ny salamo faina efapolo manao hoe Andriamanitra ny aharo sero antsika. Famonjo morazo indrindra amin'ny fahoriana izy. Matoky an'Andriamanitra mandrakariva sy ny fitantanany ary ny fivimbenany tsika. Fa isika piny koa tahaka an'i Jesosy, ilay mpitaritarika tena manaja fandaminana, koa izay rehetra fandaminana apetraky ny fotoram-panjakana ry havana, apetraky ny fiangonana dia ho ajaintsika mandrakariva zany. Tsy vitany hoe fiarovantsika ny tenantsika na fiarovantsika ny hafa, fa tena fijoroantsika vavolombelon'ny finoana tokoa hoe zany kristianina zany dia olo marina sady manaja ny hafa sy tia ny namany tahaka ny tenany. Dia mampahiry antsika na dia eo ary izay mety ahiahy na dia eo ary izay mety tebiteby, fampivavaka mandrakarivantsika fa Andriamanitra dia ho anivintsika mandrakariva ary mampahirizika. Dia mirafo soa ry havana ho tahin'ny tompo, ary dia ny fanahin'Andriamanitra no mba atsika azahoantsika mantanteraka izay rehetra didy tandrefentsika na ny amin'ny isa-tokantrano na ny amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina, indrindra ety anivon'ny fiangonana. Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavanareo izay nasehonareo ho voninahitra sy ny anarany. Ho azy ny voninahitra. Amen. Hanavao ny fanoloran-tenantsika isika amin'ny alalan'ny rakitra. Eo am-pitsanganana anaovantsika ny hira voalohany ao amin'ny firana fanampiny.
Hanolotra ny rakitra isika eo am-pitsanganana avantsika ny hira 5:700 ny andiny voalohany faranana amin'ny amen. Tonga eo amin'ny fotoana ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ary havana. Mialohan'ny itsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra, hitarika antsika mivavaka sy hamaky misesy ireo soratra masina, dia ataontsika ny hira 9 ao amin'ny firana fanampiny ny andiny 2 ihany, ary aorian'izay dia ny hira 9:20 no ataontsika eo am-pitsanganana. Vavaka sika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitro, masina ianao. Misaotranao fa hiteny aminay indray ianao ankehitriny amin'ny alalan'ny soratra masina. Dia sokafo tompony masinay mba hita izahay, ary tendreo ny sofinay mba handre ny hafatrao. Dia taio ny mpanomponao izay hamaky ny teny mba tsy hisy ho latsaka izany. Ary ny mpanomponao izay anambara ny hafatrao dia apetrao eo ambavany ny teninao. Dia misaotra Jesosy Tompo, ianao ilay mpanafaka anay. Amin'ny anaranao no angatanay izany vavaka izany. Amen. Isaia 1:10, andininy 7 ka hatramin'ny 1:20. Isaia 1:10, andininy 7 ka hatramin'ny 1:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mifoaza ry sandrin'i Jehovah, mitafy hery, mifoaza tahaka ny
tamin'ny andro fahiny dia tamin'ny taranaka lasa ela. Tsy ianao va ilay nitetetika andrahaba sy nitomboka ny drangona? Tsy ianao va ilay nahamaina ny ranomasina dia ny rano ao amin'ny lalina indrindra, ka nanao ny ranomasina lalina ho lalana lehan'ny navotana? Eny, ny navotan'i Jehova iverina, ka hakan'izy io na amin'ny fiompiana, ary ny fifaliana mandrakizay no eny an-dohany. Ahazo fifaliana sy firaviravona izy, ka dia andositra ny alahelo sy ny fisetona. Jaona toko fahasivy andin'ny fahatelopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Jaona toko fahasivy andin'ny fahatelopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatrareo izay niaviny, nefa napahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Hatrizay dia tsy mbola are fa nisy napahiratra ny masony izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, dia tsy mahefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe, tena teraka tamin'ny ota ialahy, ka ialahy indray ny va no mampianatra anay, dia noroahiny izy. Jesosy nandrefa efa noroahany raha lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namaly ka nanao hoe, izy tompoko mba inoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, tompoko, mino aho, dia niankohaka teo anatrehany izy. Asan'ny apôstôly toko fahaenina amby roapolo andin'ny faharoa amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina amby roapolo andin'ny faharoa amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Ary tamin'izany raha nakany Damaskosy aho, nitondra fahefana sy teny izay efa azoko amin'ny loha ampisorona, koa noho ny ilay ny tatao vovonana iny ny andro ry mpanjako, dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra nanelatelatra manodidina ahy, mba amin'izay niaraka tamiko mihoatra noho ny famirapiratra amin'ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izay rehetra, dia nandre feo nilaza tamiko nanao tamin'ny teny Hebreo hoe, Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanindronana. Dia hoy izao, iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny tompo, izao no Jesosy izay enjenao. Fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izao no nisehoako aminao taminao, dia ny anendranao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy, sy izay isehoako aminao. Hamonjy anao amin'ny olona Israely sy ny jentilisa izay nanirahako anao, hampahiratra ny masona, ialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'ny Andriamanitra, mba hahazoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no masinina noho ny finoana. Ray masina manasina ny famarinana, ny teninao ny famarinana. Amen.
fanahin'ny kristiana ry avako, ilay fanahy mpampahery, fa ilay fanahy mitondra amin'ny fanantenana izay efa miasa ao anatinareo, nanokatra ny fonareo, anaifitra izay rehetra tebiteby na fanahiny natahotra ao anatinareo ka andraisanareo ny fampahezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao anio izao. Ny tenin'Andriamanitra izay fampaheza antsika ry avako dia arak'izay nivakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 7 ka ny tapany faharoa amin'ny 9:7 manao hoe tompoko mino aho, tompoko mino aho. Talohaloha kelin'ny 9 Jona teo ry avako, izay fotoan-dehibe ho antsika malagasy satria fetim-pirenena, dia maro ireo aina moanjery nanao fanadihadiana, nanontany ny fihetsepon'ny olona amin'izany hoe 90 taona niverenan'ny fahaleovan-teny izany. Dia maro ny valitenin'ny olona no nanjavozavo ary tsy dia nisy nahavaly marina, fa ny tanisain'ny olona dia ny fahoriana, ny tsy fahampiana, ny tsy fitohizan'ny lasa sy ny ankehitriny. Ary indrindra moa rehefa nanontahina ny olona hoe manahoana tokoa moa izany atao malagasy maleo tena na malagasy afaka izany, dia vao mainka tsy hitan'izy ireo izay avalo satria sasahirana ihany na dia ny amaly an'izany ary. Fa mitovitovy amin'izany koa ry havana ny zavatra mitranga amintsika ampiana. Raha ny loha hevitra amin'ity volana jolay ity manao hoe ambarao ny fahafahanao amin'ny tompo, fantatrao tokoa ve ry havako dia amin'izay nanafahan'Andriamanitra anao? Fantatrao ve ahoana tokoa izany fiainan'ny olona afaka izany? Tianao Andriamanitra ka mitian'io ity, na ny tokantrano ianao na eto am-piangonana amin'izao anio izao, dia tian'Andriamanitra ho fantatrao izany atao hoe olona afaka izany, fiainan'izany olona afaka izany, tompotsoan'ny olona afaka, mba azahoanao amin'izao sisy izao, anambara amin'ny hafa ny amin'izany fahafahanao amin'ny tompo izany. Ny olona afaka ao amin'ny Jesosy tompo ary avana dia voalohany indrindra miaona mandrakariva amin'ny tompo, miaona mandrakariva amin'ny tompo. Tompoko mino aho, hoy ity lehilahy teraka jambo, satria tafahoana tamin'ny tompo Jesosy izy. Hafa loatra ry avana ity lehilahy teraka jamba ity izay tafahoana tamin'ny tompo. Fahatra ny akibondreniny izy dia efa jamba, ary efa teraka izy dia jamba raha teo ihany koa. Kanefa na dia teo ary izany zavatra nitranga tamin'izany dia onena azy ny tompo rehefa nifanojo taminy, dia nasian'ny tompo fetany masony, ary nasain'ny tompo nanasa maso tany amin'ny ranon'ny Siloama izy, dia sitrana soamatsara ity lehilahy ity satria nositran'ny Jesosy izy. Rehefa misy zavatra sahala amin'ireny moa ry avana ao amin'ny fiarahamonina, tahaka antsika malagasy koa ny jiosy, tonga dia mahoraka be ran'ny tanàna. Le jamba teraka iny, le teraka jamba iny nositran'ny Jesosy, nisy jamba sitrana tary, tonga hatrany am-pototsofan'ny fariseo izany. Dia noentin'ny vahoaka tany amin'ny fariseo anaovana fanadihadiana ity lehilahy teraka jamba ity fa nositran'ny Jesosy. Anaovana fanadihadiana satria hafahafa ny nasitranany amin'ny teo anatrehan'ny fariseo, fa indrindra ilay andro nanaovana ny fanasitranana dia andro sabata, dia nanaovana fanadihadiana izy. Ary tao anatin'izany fanadihadiana nataon'izany ry avana no anehoan'ny fariseo ny fomba fijerin'ny jiosy. Izao mbatsy ny fomba fijerin'ny jiosy: ny olona anankiray izay teraka jamba, izany hoe jamba izy, vao teraka izy dia efa jamba, dia ny zavatra mitranga dia izao: na izy ny mpanota na ny ray aman-dreny ny mpanota, matoa izy teraka jamba. Fa mbola ambonin'izany koa, ny olona manao asa eny fa na dia manasitrana ary ao anatin'ny sabata dia tsy avy amin'Andriamanitra izany. Mba lazaina mihitsy hoe tena manota izy satria mandika ny lalàna. Izay ny fomba fijerin'ny fariseo ary ny tezerany an'ity lehilahy ity. Fa tsy nahoan'ity lehilahy nositran'ny Jesosy ity izany, fa na izingiziny mihitsy, fa tsy misy olona mahay manasitrana jamba zany, indrindra fa jambatra ny ekibondreniny, tsy mbola nisy izany. Fa matoa misy izany ity lehilahy ity, dia avy amin'Andriamanitra izy, ary irak'Andriamanitra Jesosy nanasitrana azy. Dia izany nizingiziny mandrakariva teo anatrehan'izany dia tezitra ny fariseo, ary nanao fanapara-pahefana mihitsy noroahany ity lehilahy jamba ity hiala amin'ny sinagoga. Amin'ny fariseo ry havana izany atao hoe roahana amin'ny sinagoga izany dia tahaka n'ilay fomba fanaon'ny fiangonana fahiny teto amintsika. Dia rehefa misy olona manao fitondratena tsy metimety na misy zavatra hafahafa ataony ao amin'ny fiarahamonina dia izao ahongana izy sy mpandray mifanasany tompo itsony. Fa ny Jiosy eto mbola mihoatra noho izany,
tsy vitan'izay amongana amin'i Jesosy andraikiny ao anatin'ny fiangonana izy fa roana mihitsy tsy ho isan'ny fiangonana amin'ny fomba fijeriny izao hoe very tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra nitrangarevana dia izao, raha ny heverina fa ho very izy tafasaraka amin'Andriamanitra, eny Jesosy ny nanjo azy, ary Jesosy mihitsy no nandeha nitady ty lehilahy izay nositraniny ity. Somary mahagaga ihany zany ravana fa amin'ny fomba fiainantsika amin'ny andro andavanandro dia izao. Rehefa manao asa sotsika na manao adiditsika na manao zavatra ampiarabelona dia mahavita ny adiditsika tsika dia haniny aloha. Fa ny Jesosy tsy masala amin'izany fa ny azy misy fivy. Zany hoe rehefa misy zavatra nataon'i Jesosy dia tsy maintsy mbola jereny ahoana ny tohiny, ahoana ny fandehany, dia nitady an'ity lehilahy ity Jesosy. Na dia nahilitry ny sinagoga sy ny fariseo ary izy zany, na dia naongan'izy ireo, dia mbola nitadiavina amin'i Jesosy. Dia tafaniana tamin'i Jesosy, niaona tamin'i Jesosy ity lehilahy ity. Ka raha fahiny ny feon'i Jesosy no eniny tamin'izy sitrana, ankehitriny kosa sasy feno hitany satria manatrika azy mihitsy Jesosy. Ary zany indrindra ny tenany hoe tompoko mino aho. Ry havako malalo amin'ny tompo, tena tanteraka tokoa amin'ity lehilahy teraka jamby ity. Leo bolana tsy nianina manao hoe ny fanozonana ny akoho tsy miatraika amin'ny papango. Zany hoe niozona amin'ny akoho tsisy idirany mihitsy amin'ny papango. Zany hoe le fandroana azy tao amin'ny sinagoga tsy nahatafasaraka azy tamin'Andriamanitra akory, fa vao maika ara nitetafan'i Jesosy azy ary niaonany tamin'i Jesosy zany. Ry havako maralo amin'ny tompo, tsy nampiataka azy tamin'Andriamanitra ny fanonganana azy tao amin'ny sinagoga, fa vao maika ara nampiombina azy tamin'i Jesosy, ka nampiombina azy tamin'ny fitahiana izay nentin'i Jesosy. Ry havako malalo amin'ny tompo, amin'izao vaninandro iainantsika izao, maro sika nitaka an'ity lehilahy teraka jamby ity. Mahatsiaro favoilika, mahatsiaro fahaseranana, ary nendray mahatsiaro very mihitsy aza, na ao anatin'ny tokantrano, na eo amin'ny fiarahamonina, any amin'ny asa mandara, any amin'ny tontolo indrindra fa eto amin'ny firenena. Raha tsy laza fotsiny anony amin'ny lafiny ara-pahasalamana izay iainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Efa tsy hitantsony izao sarangotana, iny ty atao very zay tompo, vonjeo zay tompo, mahatsiaro very tsika. Tadidio ry havako, fa na inona izay mety eritreretintsika hoe inona no mahatonga an'izao na ny anton'izao ny zava-dehibe dia izao, mitady ianao ny tompo Jesosy. Tsy mamelanao irery ny tompo Jesosy, miandany aminao mandrakariva izy amin'izao zavatra nitranga eo amin'ny fiainanao zao. Fa tahaka ny nataony tamin'ity lehilahy ity, izay tiano vonjena, tiano sitranina, dia matahaka izany koa no ataony amiko sy ataony aminao, ataony amin'ity tanitsika ity. Tsarovy ry havana fa ny tompo Jesosy dia nilaza fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Izaho sy ianao ry havako lay very, izaho sy ianao ry havako lay tadiavin'i Jesosy, ko mahereza matoky fa tsy kamboty akory ianao. Tsy mamay ianao irery ny tompo na ao anatin'izao zava-tsarotra izao, fa nafahan'Andriamanitra ianao tany nafatrisan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ary raha manafaka anao ny tompo, tanjon'ny tompo dia ny mba ionanao amin'ny mandrakariva, ny ionany aminao mandrakariva isan'andro san'andro, indrindra hitondranao ho any amin'ny fanjakana mandrakizay. Ko matoky ary mahereza. Andeha iombona amin'ilay lehilahy teraka jamby tsika manao hoe tompoko mino aho. Fa na inona zavatra nitranga teo amin'ny fiainany, na inona faniliana nahazo azy, ary na inona zavatra sarotra natrehany, niaraka tamin'ny foan'i Jesosy ary niaraka tamin'ny tompo izy. Ho tena fiainantsika tokoa ny izany. Fa ny zavatra faharoa ry havana, ny olona izay nafahana ao amin'ny tompo dia olona ihany koa mafy orona ny finoany, na namafisina ny finoany. Ary zany indrindra ry havana nataon'ity lehilahy ity. Rehefa nitenen'i Jesosy hoe ianao ve mino ny zanak'Andriamanitra, dia niteny ty lehilahy ty hoe izy moa tompoko, izy no inoko. Dia rehefa niteny Jesosy efa mahita azy ianao, azo zao miresaka aminao zao no izy, dia tonga dia hoy izy hoe tompoko mino aho. Niakatra ny letan'ny finoana ity lehilahy teraka jamby ity. Ny finoana izay nananany tamin'ny voalohany ry havana dia le finoana dingana voalohany. Ahoana moa le finoana dingana? Nino an'i Jesosy satria nanasitrana azy Jesosy, nino an'i Jesosy satria nanao fahagagany Jesosy, dia zay ny finoana, zay ny joroany. Tsy tiany Jesosy hijanona amin'izay finoana izay nefa izy ry havako. Ary zany indrindra no niaonan'i Jesosy taminy, anamafisany ny finoana ka inony an'i Jesosy Kristy, tsy ilay mpanasitrana ihany, tsy ilay mpanao fahagagana ihany, fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona, manafaka sy mamonjy, tsy amin'ny zavatra ny tany ihany, fa mitondra azy koa amin'ny fitahiana ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay finoana nateraky ny fiainona izay nananany, dia vao mahita ny mafy orona rehefa nahita tava an'i Jesosy. Ary zay no natonga azy iankohaka sy ankalazan'ny tompo Jesosy, ka nanaovany hoe tompoko mino aho.
ry avako malalo amin'ny tompo eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra izany tokoa dia maro sika ny diso-hevitra indrindra eo anatrehan'ireny dokam-barotra ara-pilazantsara izay ataon'ireny karazam-piangonana maro samihafa ireny izay miventy mandrakariva fa izay rehetra mivavaka ao aminy dia mandroso tsy ho tojo olana tsy ho tojo aretina tsy ho tojo zavatsatra fa aomby mandrakariva amin'izay atao satria amin'ireny ny filazana hoe angava ty aminay fa mahazo ny vady sahaza ao anao raha hitady anakareny ianao andao mivavaka ato aminay fa ato mampanakareny raha hitady fahombiazana ianao amin'ny fianarana sy amin'ny asa avia ty sy tahaka an'izany nefa ry havana ny filazantsara tiany Jesosy iorenantsika ary tsy finoana tahaka an'izany ny tiany tompo ananantsika fa na amin'ny mora na amin'ny sarotra na amin'ny mangidy na amin'ny mamy tiany Jesosy iorina amin'ilay Jesosy mpamonjy ny finoantsika tsy amin'ny endrika fahasalamana ihany na dia ilaina ary izany tsy amin'ny endrika ara-toe-karena ihany na dia ilaina ary izany tsy amin'ny endrika fahombiazana ihany na dia ilaina ary izany fa na amin'ny mora na amin'ny sarotra na amin'ny mamy na amin'ny mangidy dia tiany Jesosy iorina amin'ny finoana sy atoky azy mandrakarivisika ary rindra ao anatin'ny mangidy sy ao anatin'ny zavatsarotra izany raha teo nolazain'i Jesosy hoe eto amin'izao tontolo izao aty amin'izao tontolo izao na hitanareo fahoriana fa matokia izaho efa naresy izao tontolo izao ny tiany Jesosy ambara amin'izany Jesosy tsy maintsy hisy ny fahoriana tsy voatery ho fahombiazana foana tsy maintsy hisy ny zavatsarotra tsy voatery ilamina foana fa matokia ny Jesosy minoany Jesosy fa eo anilantsika Jesosy ary Jesosy nefa mpandresy ary hitaonantsika koa amin'izany fandreseny izany ry havako malalo amin'ny tompo lay finoana izay tiany Jesosy nanana nyity lehilahy ity dia ilay finoana misedra sy maharesy ny zavatra rehetra ny zavatsarotra rehetra indrindra ny faran'izay mangidy indrindra ry havako malalo amin'ny tompo tian'Andriamanitra ity lehilahy ity fa tian'Andriamanitra ihany koa ianao ka na inona zavatra mitranga tamin'ity lehilahy ity dia nankalaza n'Andriamanitra sy nanome voninahitra n'Andriamanitra izaho ianao koa tahaka an'izany ninona zavatra mitranga amin'ny fiainanao aza mitsahatra mankalaza n'Andriamanitra aza mitsahatra mivavaka amin'Andriamanitra na ty anivon'ny fiangonana izany na ny atokantrano izany na iza misy ianao rehefa milamina ny raharaha ny ampiasana mivavaha amin'Andriamanitra rehefa mandalo fotoatsarotra ny asa ny ampiasana mivavaha amin'Andriamanitra izany ny tadiavin'Andriamanitra amintsika ry havana ny atokitsika azy mandrakariva ary mandrakizay ka na inona didy na inona ndraikitra izay apetrako ny tompo tanterao izany ninona zavatra mitranga tanterao amin'ny finoana fetom-bokatra ry havako anio fetom-bokatra ny havaka loatra satria tsy mba tahaka ny fetom-bokatra hatramin'izay satria ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao ao anatin'ny tsy fisinina ao anatin'ny fanahina amin'ny fivezivezena maro samihafa ary izay mbola ao ambaran'ny raha alina sy ny rapitso tsy mbola misy mahalala an'izany fa ny zava-dehibe amintsika ry havana dia izao ny olona miorina amin'ny finoana sy mahafiorina amin'ny finoana satria no ahafahany Jesosy Kristy dia mankalaza ny tompo amin'ny fiainany sy amin'izay rehetra nitahin'ny tompo azy dia mba ho tanteraka aminao tokoa ny ilay tenin'ny mpanohitra ny oabolana manao mankalaza ny tompo amin'ny fananao sy ny voaloham-bokatra ao dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao na inona zavatra mitranga aminao aza mitsahatra mankalaza n'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra manao ny asa n'Andriamanitra fa izany no itoeran'ny fitahin'Andriamanitra ihany koa amintsika indrindra fa ao anatin'ny zavatsarotra izay lalovantsika ary tena mampisotra ny tompo ry havana ny fiainan'ny fiangonana na ny tany velany rehetrarehetra tany izany na teto amintsika teto ambavadin'ny tafo satria nateo ary izay fahaseranana sy ny fiboana tao anatin'izay efa ho 3 volana izay ary mbola tsy fantatra moa izay mbola ho toyiny dia tena nyroborobo tokoa ny asa-pitiavana sy ny fahafoizana tao anatintsika ka na didy tao anatiny izany na didy ny ivelany dia tena nanao tsombialosika amin'ny fanatanterana an'izany isaorana ny tompo izany ary ampahirezana antsika mba hitoy mandrakariva fa na inona tokoa zavatra mitrango amin'ny fiainantsika dia ataon'Andriamanitra tanteraka amintsika tokoa ilay teny nambaran'ny apôstôly Paoly fa miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoa izay tian'Andriamanitra tian'Andriamanitra ianao nantsoan'Andriamanitra ianao nahafahan'Andriamanitra ianao mba hanao ny asany koa miorena tsara amin'ny finoana sy ny fatokiana azy ry havako malalo amin'ny tompo ny hanampy ianao mandrakariva azahoanao mijoro vavolombelon'ny tompo amin'izany finoana mahery izany na ao anatin'ny tokantrano ianao satria tena mila an'izany ny ankonana na eo amin'ny fiarahamonina sy any amin'ny toeram-piasana maro samihafa any tena mila an'izany mila mijoro amin'ny finoantsika ka na inona tazana eny amin'ny faravodilanitra ary na inona tsy tazana eny amin'ny faravodilanitra indesika anao tahaka nyity lehilahy teraka jamba nosotran'ny Jesosy tika anao hoe tompoko mino dia matokia ny tompo ry havako fa izy hitantana anao na mora na misarotra manomboka eto tany ka hatrany an-danitra any ho azy eny ny voninahitra amen.
Hivavaka isika. Ry Tompo rainay an-danitro, misaotra anao izay no ny amin'ny teninao izay nomenao anay anio. Mankasitraka indrindra Tompo, mazava aminay izay andrasanao aminay raha te ho afaka izahay. Mila miaona aminao mandrakariva izahay, ninina zava-mitranga amin'ny fiainanay. Mila miorina mafy amin'ny finoana anao Jesosy Kristy izahay, fa izany no antoko ny fanafanay. Manomboka izao ary, dia azoto hitady anao izahay, ka hiantso sy hanana firaisana aminao Jesosy Kristy. Manomboka izao, dia azoto hiorina amin'ny finoana anao Jesosy Kristy izahay, ary izany finoana izany no andehananay hamakivaky izao herinandro vaovao izao. Atoky anao izahay ninina zava-miseho. Apetraka aminao Tompo ny tokantranonay. Ianao mahita izay mety olana sy zava-tsarotra, ny fahasahiranana, ny tebotebo maro samihafa manoloana izao zava-misy izao. Da io ny asa fivelomanay, ny fikasana ary ny hoavinay, dia aoka eo an-tananao ilay mpamonjy. Mangataka izay ho feno ny fanenao masina, ka ho riarianay ny fanafanao ao amin'ny Jesosy Kristy. Mivavaka aminao izay ho an'ny fiangonanao. Asehoany voninahitra eo amin'ny asa rehetra tanterahana. Ianao no ampavokatra ny asa rehetra. Ampahery ireo birao-piangonana, ny sampana ary fikambanana. Ianao amin'ny asa fitoriana filazantsara sy ireo adidy izay napetraka taminy. Atanjao ny finoan'ny fiangonana, ny fiainam-panahy kristiana rehetra. Aoka ny fiangonana hitondra fanafana ka tsy hitsahatra ny vavaka sy antso anao isan'andro. Tompo, ampahirezo ireo marary rehetra mba hatoky fa velona ianao. Mpamonjy ianao ka hamonjy izay ketraka noho ny fanaintainana sy ny rofy. Mahatoky izay efa mahay ny zavatra rehetra ianao. Tsy adinonay ihany koa ny mivavaka ho an'ireo mpitsabo sy ny mpiasa ny fahasalamana rehetra. Tompo, ampio sy arovy amin'ny sandronao mahery izy ireo, ary tolo-tsaina avy amin'ny fanainao mba ahafahany mikarakara ireo marary. Mivavaka ho an'ny firenenay izahay. Tompo, mitombo isan'andro ankehitriny ireo olona mitondra ny trimokaretina coronavirus, ary dia tonga amin'ny fihiboana tanteraka izay amin'izao fotoana izao. Vonjeo re izahay, vonjeo ny taninay fa marary, vonjeo ny vahoaka malagasy rehetra. Ataovy mahay mandehan'ny fahatahorananao ny mpitondranay sy ireo vahoaka malagasy rehetra, ka ho sitrana ny taninay noho ny asa mpamonjena hanafahanao an'i Madagasikara. Mivavaka izay ao ary namanay manana fahoriana rehetra. Ianao aniana sitrana ny fo malahelo sy ampionina ireny fianakaviana ireny. Izay tsirairay avy ireto, dia manana izay tiana angatahina manokana aminao, enoho ny etaponay, enoho ny vavaka fangatahana ataonay. Misaotra Jesosy fa ianao dia mahalala ny hevitra heveranao anay, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Izay rehetra fantatrao fa mahasoa anay tsirairay, mahasoa ny fiangonanao ary ny firenena misy anay, dia angatahinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Iombonanay ny vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao. Ety atantaky ny an-danitra, meo anay ny anna sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fahagapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Isaorantsika ny Tompo ry havana ny fampahirezany sy ny fampiorenany antsika amin'ny finoana.
ary dia misy tokoa ankehitriny ny asan'ny finoana izay tson'Andriamanitra antsika atao anatin'izao fitom-bokatra izao. Tonga eo amin'ny fotoantsika izay azahoantsika manatanteraka ny rakitra amin'izany fitom-bokatra izany. Ka na nanombana valopy ianao na ataonao tsotra amin'izao fotsiny dia azonao arotsaka soamantsara amin'izao rakitra izao. Dia aloha ara-mitsangana rehetra riafako, andreny tenin'Andriamanitra ho fampahirezana antsika elohany hanatanterantsika izany rakitra fitom-bokatra izany. Araka ilay ao amin'ny obolana izay nivakiana tamintsika teo riafako, ny tenin'Andriamanitra entina mampatsiaro atsika fa olona nafahan'Andriamanitra tokoa isika. Ary dia hoy indrindra ny mpanohatra ny bokin'ny obolana manao hoe mankalaza ny Tompo amin'ny fanahinao rehetra izay voaloham-bokatrao dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao. Ho toavin'ny Tompo amintsika tokoa ne izany. Karakaraky ny afozy atsika amin'ny asan'ny Tompo, hitahin'ny Tompo atsika. Eny mihoatra lavitra noho izany ary ny fitantanan'ny Tompo sy ny fivimbinany atsika, satria tsy eto tany ihany fa hatrany an-danitra any. Ko mahereza sy matanja aza matahotra na mivadi-po fa miala-danina aminao ny Tompo Andriamanitra amin'izay rehetra alehanao. Ivavaka isika. Tompo tianao io, ankehitriny dia manatanteraka izao rakitra fitom-bokatra izao izahay. Fa mialohan'izany Tompo dia ny tenanay mihitsy no atolotray ho vokatra ampandrosoana ny fanjakanao. Izay mihitsy no anaiky ho iraka ao Tompo mba hitondra ny fahavokarana amin'ny filazantsara any amin'ny sehatra rehetra izay anirahanao anay. Ka ho mariky izany sy ho santatra izany izao rakitra fitom-bokatra tanterahana izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanoana izany mivavaka izany. Amen. Ao anatin'ny feon-java-maneno ny ravana no anatazana ny rakitra amin'izao fitom-bokatra izao. Isaorantsika riavana ny Tompo Andriamanitra nahazahoantsika hanantanteraka ity fitom-bokatra tamin'ity alahady fahadimy volana Jolay ity. Mankasitraka antsika rehetra tamin'ny fiomboanam-bavaka sy tamin'izay rehetra vokatra no entintsika hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Hoanao izay tsy afaka tonga tamin'ity anio ity any an-tokantrano any dia afaka manatanteraka an'izany ihany koa ianao ary mampivantana izany aty amin'ny fandarana na ihany koa amin'ny alalan'ny tambazotra-piaramonina izay fanaontsika na ny M-volo izany na ny fomba hafa tahaka an'izany ihany koa anloran'izany. Fa dia mankasitraka antsika mialoha riavana amin'ny fitiavantsika ny asan'ny finoana izay hijoroantsika mandrakariva na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra. Ao anatin'ilay fianakaviana izay nambara tamin'ny filazan-draharaha teo ihany koa riavana azony manjo manatrika antsika eto. Dia rehefa mifarana izao fanompom-pivavahana izao mialohan'ny hamarana antsika amin'ny fiara-mivavaka dia mangy izany fianakaviana izany isika. Dia ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra mandrakariva ary ny tompoko ny ombanao amin'izao herinandro vaovao izay ho diavinao manomboka ny tian'io ity. Mety maro izay mety manahirana tsy maintsy hosedrana kanefa tsarovy fa
nahazo ny tenin'Andriamanitra ho vatsy ianao ary ho tsofin'ny tompo rano anao hiatrika izany herinandro vaovao izany dia maheresa matanjah aza matahotra na amin'ny vadim-po fa momba anao ny tompo Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Isaorantsika Andriamanitra fa tanteraka soamantsara izao fanompoam-pivavahana izao. Ankasitrana ihany koa isika rehetra izay nifanotrona teto. Hamarana izao fanompoam-pivavahana izao isika ry havana, koa mialohan'ny andrasantsika ny tsodrano izay atolotry ny iray aman-dreny mpitandrina, dia eo am-pitsanganana naovantsika ny hira fa 350 ny andiny voalohany sy ny fahatelo. Ho toavin'ny tompo aminao ny ariavako ny tsodrano izay tononona amin'ny anarany manao hoe ko mahereza sy mahatanjah aza matahotra na amin'ny vadim-po fa miara-dalana aminao ny tompo Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Ho aminao aneny fahasoavan'i Jesosy tompo, ho aminao aneny fitiavan'Andriamanitra, eno aminao aneny firaisana avy amin'ny fanahy masina, ho mandrakarivo, ho mandrakizay. Amen. Petraka ianareo hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.